Dia faly miaraba antsika rehetra indray izay mbola afaka manjo izao onjam-peo izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Lay tompon'izao fandarana izao satria teny no hozaraina eto, lay teny fiainana, lay teny mampiorona ny finoantsika ary antenaitsika fa izy ihany koa no hanome ny fanainy hitaridalana antsika, ahafantatra ny fahamarinana rehetra mba hahatonga antsika hiaina sy velona, hanome voninahitra azy amin'ny lafim-piainantsika manontolo. Ny fandarana manay isan'andro izay atolotry ny fikambanam-piaramaky ny Baiboly ianao anio indray dia ahafahantsika mamakafaka ny Romana 9:9 ka hatramin'ny 7:10 ary araky ny fanontaniana izay hitantsika eo amin'ny karatry ny mpiaramaky ny Baiboly dia ny fanontaniana 9 no valintsika manao hoe inona no fahamarinana ambaran'izany tenin'Andriamanitra izany. Meloha izany aloha dia andeha hiaraka hivavaka isika hangataka ny fitarehin'ny fanahin'ny Tompo ilay mpampianatra tsara indrindra. Vavaka isika. Raha eo ianao no mahalala ny toe-po amam-panahinay, fa mangetaheta anao indray izahay, tiandre ny feonao izahay, koa dia mitenena aminay amin'ny fombanao Andriamanitra anao. Ampangino izay feo rehetra tsy avy aminao aty anatinay, fa mitenena aminay. Ary aoka ny teny izay horenesinay, ny fanaonao mihitsy no ampiten'ny mpanompo tsy mahasoa. Ary aoka hitondra ainao anay izany, ampiorona ny finoanay, afanay miaina sy mivelona ho vavolombelonao amin'ny sehatra sy ny toerana rehetra izay ametrahanao anay. Dia mitenena aminay indray Tompo amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ny anaranao Kristy Tompo tianay. Amen. Romana 9:9 ka hatramin'ny 7:10 no voalahatra ao amin'ny karatry ny mpiaramaky ny Baiboly iarahantsika mandinika indray anio. Vaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ka ny Baiboly tika teny iombonana eto Madagasikara na ny DM no amakitsika izany manao hoe: ianareo kosa tsy hanjakan'ny maha olona mpanoty ianareo, fa hanjakan'ny fanahy masina, satria efa monina ao anatinareo ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy hany Kristy. Fa raha ao anatinareo kosa Kristy, na dia ho faty aza ny vatanareo noho ny fahotana, ny fanahy masina no fiainanareo satria efa neken'Andriamanitra ho marina ianareo. Ary raha monina ao anatinareo ny fanahin'ilay Andriamanitra nanangana an'i Jesosy ho velona avy tamin'ny maty, dia izy nanangana an'i Jesosy ho velona avy tamin'ny maty no hamelona koa ny vatanareo mety maty amin'ny alalan'ilay fanahiny monina ao anatinareo. Ko amin'izany ry havana, misy adidy ananantsika, nefa tsy adidy amin'ny maha olona mpanoto ka hivelomantsika araka ny maha olona mpanota. Satria raha velona araka ny maha olona mpanota ianareo dia ho faty. Fa raha ny fanahy masina no amononareo ny asan'ny maha olona mpanota dia ho velona ianareo. Eny, izay rehetra tariany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, satria tsy fanahy mahampanompo no voarainareo ka hahatonga anareo atahotra indray, fa ny fanahy masina mahazanak'Andriamanitra no voarainareo ka ahafahantsika miantso an'Andriamanitra hoe raiko. Ny fanahy masina mihitsy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova koa, ka sady mpandova ny soa nampanantenain'Andriamanitra no mpiara-mandova izany amin'ny Kristy, satria raha miara-mijaly amin'ny Kristy isika dia hiara-komem-boninahitra aminy koa. Izany indray no andalan-tsoratra masina iarahantsika mijery ny epistilin'ny Romana 9:7 ka hatramin'ny 7:10. Ary araka ny efa nambarako teny am-pendohana hoe ny fanontaniana izay iarahantsika mamakafaka sy mamaly dia ny hoe inona no fahamarinana ambaran'izany tenin'Andriamanitra izany amiko. Paoly no manoratra ho an'ny mpino any Roma. Fa inona moa ny atao hoe mpino? Kristianina. Dia izay rehetra nandray ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, izay rehetra mpanaradia azy ka nanaraka ny fampianarana, ny aina izany ary mizara izany fampianarana izany amin'ny manodidina azy, izany no atao hoe mpino kristianina. Izany no atao hoe zanak'Andriamanitra ihany koa, satria izay rehetra nandray azy
dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny mpino kristianina zany dia izay rehetra nanaiky ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Ary averimberina foana zany amin'ity fandarana mana isan'andro ity mba tsy hamita tena isika, fa tsy izay rehetra miditra am-piangonana, tsy izay rehetra manao ny asan'Andriamanitra, tsy izay rehetra manana endrika ivelany, dia ambara tokoa fa hoe mpino kristianina izy raha ny soratra masina no ho jerena. Fa fantatsika tsara fa Paoly apôstôly any amin'ny Timoty 2 toko 7 dia niteny hoe any am-parany any izy dia isy andro mahory, dia ambarany eo ambanimbany eo hoe misy ny olona anana ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, zany hoe ety ivelany to jerena hoe kristianina marina tokoa, kanefa raha zohina ny fiainany dia tsy ao amin'izany mihitsy zany toetra kristianina zany. Fa andaony ho jerentsika ny zavatra nambarany Paoly tamin'ity Romana toko 8:7 ka hatramin'ny 7:10 ty. Ozy izy eo amin'ny 9:7 sy ny 10 manao hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao aminareo. Zany hoe eto zany dia tahaka ny tenenin'ny tompo nanao hoe ny vo no alalanareo ny azo. Zany hoe ny fomba fiainan'ny olona no alalana raha tena mpino kristianina tokoa izy na mpanaraka fivavahana kristianina. Ahoana aloha hoe mpino kristianina dia zao hoe tsy miaina amin'ny nofo fa mandeha araka ny fanahy. Ozy izy amin'ny dika teny iombonana manao hoe ianareo kosa tsy anjakan'ny maha olona mpanota ianareo fa anjakan'ny fanahy masina, satria efa monina ao anatinareo ny fanan'Andriamanitra. Zany hoe ny tena kristianina ambaran'ny Paoly apôstôly dia tsy olona mandeha araky ny nofo fa olona mandeha araky ny fanahy. Ahoana moa zany atao hoe mandeha araky ny nofo izany? Galatiana toko 5 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Hoy nivaky ny teny ny anaran'ny tompo manao hoe fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejona, fanompoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovandratsy, ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Izay mandeha ara-nofo, hoy Paoly apôstôly amin'ity Galatiana toko 5 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20 ty, dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga azy miteny kristianina mpino tany Roma manao hoe ianareo tsy anjakan'ny maha olona mpanota ntsony ianareo, fanjakan'ny fanan'Andriamanitra, satria efa monina ao anatinareo ny fanan'Andriamanitra. Ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Zany hoe ireo karazam-piainana ny tany sain'i Paoly asan'ny nofo reo zany dia tsy tokony ao anatin'ny fiainan'ny olona izay mitony tena ho tena kristianina tokoa. Inona moa leta hoe tena kristianina? Dia izay rehetra nandray ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ka mitoetra ao anatiny ny fanan'Andriamanitra. Ny olona manana fanan'Andriamanitra tsy miaina amin'izany atao hoe fanahin'ny fijangajangana zany, tsy miaina amin'izany atao hoe fanahin'ny fijejojejona zany, tsy miaina amin'izany hoe fanahin'ny fandrafiana sy ny fifandirana, ny adilà, ny fiafinafona, fifampiandaniana, ny fisarahana, fitokoana, tsy miaina amin'izany intsony. Fa ny olona manana ny fanan'Andriamanitra, hoy Paoly apôstôly dia eo amin'io Galatiana toko 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ihany izy dia miteny manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, ary tsy misy lalàna manao ohatra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana.
raha velony fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy andrany tena foana ka ifampiaiky sy ifampialo. Raha velony fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ary zany ny afatra ngeza be ambaran'ny Paoly apôstôly ho an'izay olona mitony tena ho mpino kristianina, satria ianareo tsy anjakan'ny olona mampanota intsony fa anjakan'ny fanan'Andriamanitra. Raha efa monina ao anatinareo ny fanan'Andriamanitra, ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo ka dia apetraho ny fanontaniana fa ny fahamarinana apetraky ny tenin'Andriamanitra dia izao: zay rehetra manana ny Kristy dia manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. Ary raha manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny ny olona iray dia tsy miaina amin'ny fiainana ara-nofo intsony fa mandeha araka ny fanahy, satria ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny. Dia mba manahoana ny fiainako? Manahoana ny fiainanao? Manahoana ny fiainantsika mitony tena ho kristianina? Sao dia mamita tena fa tsy mbola ao anatinao ny fanan'Andriamanitra, ka mahatonga anao mandeha araka ny nofo dia miaina amin'ireny hoe fanahy ny fitsangajangahana, fanahy ny fialonana, fanahy ny fifandirana, fanahy ny fahamamona. Sao dia mbola ao anatinao zany, ka mamita tena ianao fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanan'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha misy tsy manana ny fanan'i Kristy dia tsy any Kristy izy. Fanan'iza re no mibaiko ny fiainanao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao? Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa ny olona manana ny fanan'Andriamanitra dia olon'ny fitiavana, olon'ny fahalemem-panahy, olon'ny fahononam-po, olon'ny fiadanana, ary mizara izany amin'ny manodidina azy ihany koa. Fahamarinana ngezabe ambaran'ny soratra masina zany. Izay manana ny Kristy dia manana fiainana araka ny fanahy, fa tsy manana ny fiainana araka ny nofo. Izay manana ny Kristy dia manana ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny, ka tena hita hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy. Efa lasa ilay fiainany mandeha ara-nofo, fa jereo fa manjary olona mandeha araka ny fanahy izy. Ny tohiny dia izao, 1:1-1:12 amin'ny Romana 9:9. Hoy Paoly manao hoe: fa raha ao anatinareo kosa i Kristy, na dia ho faty aza ny vatanareo noho ny fahotana, ny fanahy masina no fiainanareo, satria efa naken'Andriamanitra ho marina ianareo. Ary raha monina ao anatinareo ny fanan'ilay Andriamanitra nanangana an'i Jesosy ho velona avy tamin'ny maty, dia izy nanangana an'i Jesosy ho velona avy tamin'ny maty no hamelona koa ny vatanareo mety ho maty amin'ny alalan'ilay fanahiny monina ao anatinareo. Inona ny fahamarinana ambaran'izany tenin'Andriamanitra izany? Inona no azontsika sotonina ao anatin'izany rehetrarehetra izany? Voalohany dia hoe izay manana ny fanahin'i Kristy ao anatiny, izay manana ny Kristy ao anatiny. Fa raha ao anatinareo kosa Kristy dia izao ny filazan'ny soratra masina manao hoe manana ny fanahin'ny fiainana ianareo, satria efa nohamarin'Andriamanitra. Ny olona nohamarin'Andriamanitra no manana n'ilay fiainana be dehibe. Nambaran'ny Tompo amin'ny Jaona 20:10 manao hoe izao avy hananany fiainana sady hananany be dehibe. Izay manana ny Kristy ao anatiny, na dia ho maty aza ny vatany, ny fanahy masina no fiainany, satria efa naken'Andriamanitra ho marina izy. Romana 9:1 dia teny manao le hoe: ary noho izany dia tsy misy fanameloana intsony ho amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay olona manana ny fanan'Andriamanitra ihany no tsy miaina eo ambanin'ny fanameloan'Andriamanitra intsony. Ary ny olona tsy miaina ao ambanin'ny fanameloana fa olona namarin'Andriamanitra dia manjary manana fiainana be dehibe izy eo amin'ny fiainany andavanandro. Fahamarinam-baran'ny tenin'Andriamanitra koa dia hoe izay rehetra manana ny Kristy dia manana ny fanahiny fiainana,
satria no hamarinina izy. Fa ny faharoa ihany koa dia zao hoe zay manana ny Kristy dia ambarany hoe fa raha hamonina ao anatinareo ny fanahin'ilay Andriamanitra nanangana an' Jesosy ho velona ao amin'ny maty, dia izay nanangana an' Jesosy ho velona avy amin'ny maty no hamelona ny vatanareo mety maty koa amin'ny alalan'ilay fanainy monina ao anatinareo. No ilay fanahin'Andriamanitra monina ao anatin'ny mpino dia manana n'ilay fanainy fananganana ko velona indray ny mpino. Izany hoe manana ny fanainy fiainana izy, fa manana n'ilay fanahy koa izy zay nanangana ny Kristy tamin'ny maty hanangana azy indray amin'ny fotoana iray izay avian'ny tompo indray. Ary zay nahatonga antsika mpino manao ilay fanekem-pinoana manao hoe mino ny fitsanganany tena amin'ny maty aho. Tsy ny olona rehetra anie no mino an'izany fa ny olona manana ny fanan'Andriamanitra no manana izany finoana izany. Fa rehefa mbola tsy tena manana ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao anao dia tsy mahazo antoka ny amin'izany atao hoe fananganana ny fiainana miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahavelomana vaovao ao amin'ny Kristy izany. Ny fahamarina faharoa hitantsika eto izany dia hoe zay rehetra manana ny Kristy ao anatiny, manana ny fanahin'ny fiainana ary manana ny fanahin'ny fananganan'ny Kristy miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana indray rehefa hiverina ny tompontsika. Anananao ve zany fanahin'ny fiainana vokatry ny fanamarinan'Andriamanitra anao izany? Fa raha Kristy mitoetra ao anatinareo, na dia maty aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin'izay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Mitoetra ao anatiko aloha ve zany fanahin'ny fiainana zany? Mitoetra ao anatiko aloha ve zany fanahin'ny fananganan'ny tena miala amin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana zany? Fa izany no miteraka fiadanana ao anatin'ny mpino. Andiny ny faha 12 ka hatramin'ny faha 15 dia hoy indray izy manao hoe ko amin'izany ry havana misy adidy ananantsika, nefa tsy adidy amin'ny maha olona mpanota ka hivelomantsika araka ny maha olona mpanota, satria raha velona araka ny maha olona mpanota ianareo dia ho faty. Fa raha ny fanahy masina no hamononareo ny asan'ny olona mahampanota dia ho velona kosa ianareo. Eny, zay rehetra tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, satria tsy fanahy mahampanompo no voarainareo ka nahatonga anareo atahotra indray, fa ny fanahy masina mahazanak'Andriamanitra no voarainareo ka ahafahantsika miantso an'Andriamanitra hoe raiko. Manana ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao ve ianao? Fa zay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa inona hoy aho teny am-piandohana ny fanahy mitarika anao eo amin'ny fiainana? Lay fanahin'Andriamanitra ve? Fa ny tompo dia niteny nanao hoe indro mijoro am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamoa varavarana dia hiditra ao aminy aho ary hitoetra ao aminy. Ary zay ny zavatra nambarany Jaona toko voalohany andininy faha 12 manao hoe zay rehetra nandray azy dia nomenery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay rehetra nandray azy dia nomenery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary zany no zavatra ampatsiarovon'ny Paoly apôstôly eto amin'ity andininy faha 14 ka hatramin'ny faha 15 ity. Zay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy-panandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana zay antsontsika hoe Aba ray eo. Moa tena rainao marina ve io Andriamanitra io? Fa ny fahamarinana dia izao, zay rehetra nandray ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary zany zanak'Andriamanitra zany dia manana fiainan'Andriamanitra. Ary inona moa ny fiainan'Andriamanitra? Dia hoy izy nanao hoe masina ho Jehovah-Andriamanitra reo, ko aoka ho masina koa ianareo. Noho izany ny zanak'Andriamanitra dia manana fiainam-pahamasinana tahaka ny rainy,
Ary zay rehetra nandray an'io Kristy io ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia lazainy soratra masina mihitsy fa tonga zanak'Andriamanitra. Ary raha tonga zanak'Andriamanitra dia ny teniny mihitsy no milaza fa tsy ianao no manambara ny tenanao hoe zanak'Andriamanitra. 15 dia hoy izy manao ny fanahy masina mihitsy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanambarana maha zanak'Andriamanitra anao tsy olona ety ivelany no mitenenao an'izany. Tsy mpanompon'Andriamanitra no afaka mitenenao an'izany hoe zanak'Andriamanitra ianao. Fa ny tena afaka mitenenao izany dia ty Romana 9:9 ity. Ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Izany hoe fanambarana izy ao anatinao. Ary rehefa mitoetra ao anatinao ny fanan'Andriamanitra dia manana an'izay antoka maha zanak'Andriamanitra zay ianao. Ary rehefa nananao izay antoka maha zanak'Andriamanitra anao zay dia izay no manova ny fomba fisainanao, manova ny fomba fitondrantenanao, manova ny fomba fanaonao eo amin'ny fiainanao. Fa rehefa mbola tsy ao anatin'ny olona izany fanan'Andriamanitra izany dia olona no miteny aminy hoe zanak'Andriamanitra ianao, na ny sainy fotsiny no miteny hoe za koa mba zanak'Andriamanitra, ka rehefa manao vavaka nampianarin'ny tompo dia toa lasa vazarana fotsiny hoe rainay ô zay any an-danitra. Fa tadidio fa ny afaka miteny hoe rainay ô zay any an-danitra dia ambarany 5:12 hoe zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ry mpanaraka ny fandarana mana isan'andro, sao dia lasa fahazarana ho anao ny mihaino tenin'Andriamanitra toy izao. Fa tsy tonga fiainana ho anao. Fa sao dia mbola tsy tonga zanak'Andriamanitra koa ianao. Fa raha mbola tsy tonga zanak'Andriamanitra ianao dia tsy afaka mandeha araka ny fanan'Andriamanitra. Ary ny ahafantaranao fa mbola tsy tonga zanak'Andriamanitra ianao dia zao hoe ny ao anatinao ihany nge no miteny an'izany. Satria ilay fanahy masina ao anatinao no miteny aminao ianao dia tena mbola tsy izy mihitsy, na no miteny aminao ianao dia tena izy mihitsy. Fa raha manana an'ilay fanan'Andriamanitra ao anatinao anao dia manome fiadanam-po anao zany, manome fiainana ho anao zany, mitondra fiainam-baovao aminao zany. Ka petrao ny fanontaniana, tena efa zanak'Andriamanitra marina aho ve? Fa zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zay no fepetra. Fa tsy hoe zay nanao an'izao na manao an'ry na nanaraka an'ry na nanaraka ny ry no zanak'Andriamanitra, fa zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra hoy Paoly. Romana 9:17. Ary ny farany amin'ity Romana 9:17 zay voalahatra hijerentsika ny fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika ity. Androany dia ny 17 manao hoe raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa. Ahoana hozy izy amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara? Nandiem, raha zanaka dia mpandova koa, ka sady mpandova ny soa na mpanantenain'Andriamanitra no mpiara-mandova izany amin'ny Kristy. Satria raha miara-mijaly amin'ny Kristy isika dia hiara-komemboninahitra aminy koa. Ny tombontsoa tena hananany mpino dia tsy amin'izao fiainana izao ihany. Fa inona moa ny soa azony olona raha azony ary izao rehetrarehetra izao nefa very ny fanahy? Fa ny tena mampiavaka ny mpino kristianina dia ny fananany fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ary io no ny zavatra nytenenin'ny tompo ho an'ny mpanaradia azy nanao hoe andeha hozy izy ka mboatra fitoerana ho anareo, ka any amin'izay itoerako no itoeranareo koa. Any amin'izay itoerako no itoeranareo koa. Moa manana anjara amin'izany toerana izany ve ianao raha miala eto amin'ity tany ity? Fa misy olona variana amin'izao fiainana izao, fa tadidio fa tsy fantatrao neny ampitso hoe. Ary ny olona zanak'Andriamanitra dia mpandovan'Andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy. Ary ny lova omen'Andriamanitra azy tsy zavatra ety an-tany fa any amin'ilay fiainana mandrakizay ao ambadika izao fahafatesana izao. Ary zany ny tena mampiavaka antsika kristianina mpino,
manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy manan-teny isika fa handovan'ny lanitra, fa mino isika fa handovan'ny lanitra. Ny antsika tsy fanantenana fa fahazoana antoka ny famonjena, satria raha zanaka dia mpandova. Eny mpandovan'Andriamanitra sady mpiray lova amin'izy koa amin'ny Kristy. Inona ny fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika any amin'izany Romana 7:17 zany? Dia ny fampatsiarovana antsika manao hoe raha efa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra, satria nanaiky an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy fiainanao anao, lay ny teninanao indro mijoro am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamoha varavara dia hiditra ao aminy aho ary hiary-sakafo aminy, dia mitoetra ao anatinao ny fanan'Andriamanitra. Ary raha mitoetra ao anatinao ny fanan'Andriamanitra dia tsy mandeha araka ny nofiny intsony ny fiainanao, fa manjary taria ny fanan'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra izay ataonao, ka hita taratra eny aminao lay vokatry ny fanahy, ka mahatonga ny olona hiteny manao hoe zany tokoa ka kristiana. Ary raha tonga tena zanak'Andriamanitra ianao dia manana an'ilay fanahy ny fiainana, vokatry ny fanamarinan'Andriamanitra anao. Manana an'ilay fanahy ny fananganana ny maty izay nananganan'Andriamanitra ny zanany, ka nananao antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Dia manjary taria ny fanan'Andriamanitra izay zanak'Andriamanitra. Ary tsy manana tahotra ianao amin'izao fiainana izao, satria tsy nandray ny fanahy ny mpandevouzana ao amin'ny tahotra indray isika, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana, izay antsointsika hoe Aba ray io. Ary raha raintsika io dia miteny amintsika indray manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho aditiko ihany. Dia mitoera ary ao amin'ny fanan'Andriamanitra, ary meteza ho tsy tarian'izany fanan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainanao. Dia mandehana torio Kristy mba hahatonga ny olona tena ho tonga zanak'Andriamanitra koa, fa izay rehetra nandray azy dia nomenery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hivavaka isika, misaotra ray eo noho ny amin'ny teninao izay mambelombelona ny fanahinay, fa maty ianao mba ho velona izahay. Ary niakatra tany an-danitra ianao Tompo, fa nanam-panantena, fa nome anay ny fanahinao, fa izay rehetra nandray anao dia ampitoerinao anatin'ny fanahinao. Dia ampianaro izay andeha arak'izany fanahinao izany amin'ny fiainan'ny fahavelomanay, dia ataovy mitoetra aty anatinay ny finoana, fa raha ho avy ny taona ialanay ety an-tany dia ho aiza izay fa ao aminao ihany, satria ao aminao no misy ny fiainana. Ampioreny ny finoanay, ary ataovy mahatoky anao izay fa ny zanako sy asan'ny tananao dia adidinao rery ihany. Dia omeo anay koa ny fanahy ny fahendrena avy aminao, ahafahanay manambara izany filazantsaranao izany amin'ny manodidina anay, mba hahatonga ny olona manodidina anay ho babonao koa Kristy, anaiky ilay famonjena nataonao teo ambony hazo fijaliana, ka hahatonga azy ireny koa tonga zanakao. Hitenenanao hoe anionionanao amiko any paradisa raha manaiky anao izy. Dia ianao no mahalala ny toe-pon'izay rehetra nanaraka izao fandarana izao. Ianao no mandinika ny vosony fo, mihaino vavaka mangina mety ataony any amin'ny toerana misy azy ihany, fa dia manantena anao izahay, fa tsy hiverina aminao ny teny izay nambara teto raha tsy efa nahatanteraka ny asa nanirahanao ny teninao. Dia avaozo ny fiainanay mba olom-baovao aminao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo tianay. Amen.